Isan'ny nitondra ny fomba fijery ny Jimalona izay fitokonana tanterahany syndicat praikitra raha izay moa ny syndicat-ny mpandraran'ny fonja nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny mpandraran'ny fonja ary fa manohana tanteraka izay fitokonana tanterahan'ny praikitra raha izay izy ireo izay mizotra araka ny tokony ho izy eny amin'ny lapan'ny fitsarana eny Anoseny. Vola Ravoavy eo amin'ny sarany Tsirakotarson kosa no mitondra ny akon'izay. Manohana ny fitakiana izay tanterahan'ny syndicat-ny praikitra raha eny anivon'ny fitsarana ny mpandraran'ny fonja. Samy mararina ny praikitra raha na mpandraran'ny fonja ary mety hanatanteraka fitakiana miaraka ny syndicat roa araka nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny mpandraran'ny fonja Andriamatoa Razananaivo Jean Paul. Zareo ato amin'ny syndicat greffe moa zany manao le fitokonana satria mahatsiaro marary izy. Dia izahay zany dia manohana ny tolona ataony zareo ny fitakiana ataony satria aradrariny loatra ny fitakiana ataony zareo. Ny zany zay ny antony anohanana azy ary zahay ihany koa ao anatina ministera anankiray samy marary daholo ange zahay ireo e. Dia zay ny antony ifanohanana samy syndicat. Eto koa moa zany dia manararoatra mikasika ny fitakiana ny mpandraran'ny fonja satria zay mbola marary hatramin'izao ary rehefa fanafody itsabonanay dia mbola tsy azonay foana hatramin'izao. Nomeny tany amin'ny primature toko zahay hoe rehefa vita le concertation ampiasam-panjakana teny Ivato dia ho aroso amin'ny conseil de gouvernement ny ankatolonay. Hatramin'izao anefa dia tsy hitanay mihitsy ny fandrosoana azy eo amin'ny conseil de gouvernement ka noho izany dia mbola mitaky an'io zahay ny amoahana an'io. Fa ny teninay fotsiny dia hoe dia mbola tsy mitatra ny aretina dia aleo tsabona. Ratsefina dia efa nanomboka ny volana Jona 2024 no nitaky ny tokony ampifandrifiana amin'ny diplôma ananana ny sokajy izay misy ny mpandraran'ny fonja. Ny mpandraran'ny fonja izay nilaza fa tsy mifanaraka amin'ny diplôma ananana ny sokajy misy azy amin'izao fotoana izao. Mikasika ny hetsika fitakiana izay mety ho tanterahan'ny mpandraran'ny fonja miaraka amin'ny mpiandraikitra raha dia nilaza Andriamatoa Razananaivo Jean Paul fa hisy ny fivoriana izay iarahan'ny solotenan'ny syndicat roa rapitso ary amin'izany no anapahan'izy ireo hevitra mikasika ny toy amin'ny fitakiana izy ireo.